Anio Alahady 5 volana Martsa taona 2024. Ny lohahevitra arosin'ny fiangonana ao antsika anio dia manao hoe ny finoanan'ny Kristy no fahazavana vaovao. Evanjely masina nosoratan'ny Masina Joana nalaina tao amin'ny toko 7 ny andininy voalohany hatramin'ny faha 20. Nandeha izy nanasa ny masony ka niverina nahiratra. Tamin'izany andro izany no nandalo i Jesoa dia nahita lehilahy anankiray izay teraka jamba, ka hoy ny mpianany nanontany azy, Raby, iza moa no nanota? Io lehilahy io sa ny ray aman-dreniny no teraka jamba izy? I Jesoa namaly hoe tsy izy no nanota na ny ray aman-dreniny, fa mba isehoan'ny asan'Andriamanitra eo aminy no antony. Tsy maintsy manao ny asany izay nanondranay aho raha mbola atoandro, fa ho avy ny alina izay tsy azon'ny olona na iza iasana. Raha mbola amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Noho ny voalazany izany dia nandrora tamin'ny tany izy ka nanao feta tamin'ny rorana, nahosony mason'ilay jamba dia hoy izy taminy, mandehana manasa ny masonao any amin'ny farihin'ny Siloe, izany hoe iraka. Dia nandeha nanasa izy ka niverina nahiratra. Tamin'izay ny olona ny fanakaiky trano aminy sy izay nahita azy nangataka teo aloha nanao hoe motsy ity ilay nipetraka nangataka. Dia hoy ny sasany, izy io. Fa io kosa ny sasany, tsia, fa olona mitovy aminy. Ary hoy kosa izy, izao no izy. Ka hoy izy ireo taminy, nanao ahoana no nahiratany masonao? Dia hoy izy, ilay lehilahy atao hoe Jesoa no nanao feta nahosony masoko, dia nanao tamiko hoe mandehana manasa ny masonao any amin'ny farihin'ny Siloe, dia lasa aho nanasa ka nahiratra. Ary hoy izy ireo taminy, aiza izany lehilahy izany? Novaliany hoe asa. Dia nentiny tany amin'ny farisianina ilay jamba taloha, fa andro sabata no nanaovan'i Jesoa feta sy nampahiratany ny masony. Nanontany azy indray ary ny farisianina izay nahiratany, ka hoy ny navaliny azy, nasiany feta ny masoko dia nosasako ka nahiratra aho. Tamin'izany ny sasany tamin'ny farisianina nanao hoe tsy Andriamanitra no niavian'izany lehilahy izany, fa tsy mitandrina ny sabata izy. Fa ny sasany kosa nanao hoe ataon'ny mpanota ahoana no fahavita fahagagana toy izany? Koa ny saran-kevitra izy ireo. Dia hoy indray izy ireo tamin'ilay jamba, mba ahoana kosa no filazanao azy? Fa nampahiratra ny masonao izy. Ka hoy rahalehilahy, mpaminany izy, dia tsy nentin'iny ny jody, fa jamba sy vao nahiratra izy, ka nampiantsony aloha ny ray aman-dreniny ity nahiratra, sy nanontaniany hoe ity va no zanakareo izay lazainareo hoe teraka jamba? Ka nanao ahoana ary no nahiratany izao? Dia namaly ny ray aman-dreniny ka nanao hoe fantatray fa zanakay ity sady teraka jamba, fa tsy fantatray izay nahiratany izao, ary tsy fantatray koa izay nampahiratra ny masony. Ka izy no anontanio fa efa lehibe izy ihany no aoka ilaza ny momba ny tenany. Ny ray aman-dreny no ilaza izany dia noho izy natahotra ny jody, satria efa nifanaiky ny jody fa horohaina amin'ny sinagoga izay anaiky an'i Jesoa Kristy. Ka izany no nanaovan'ny ray aman-dreniny hoe izy no anontanio fa efa lehibe izy. Dia nantsoin'ireo indray ilay lehilahy jamba taloha ka nilazany hoe Andriamanitra no omeo voninahitra, fa raha iny lehilahy iny dia fantatray fa mpanota. Ka hoy ny navaliny azy, tsy fantatro na mpanota izy na tsia, fa izao ihany no fantatro, jamba aho taloha ary mahiratra aho ankehitriny. Dia hoy izy ireo taminy, inona no nataonay taminao? Nanao ahoana sy nanao ahoana avy no nampahiratany masonao? Ka hoy ny navaliny azy, efa voalazako taminareo fa tsy nohenohenareo akory, ka ahoana indray no hitiavanareo andre? Teo tonga mpianany koa va ianareo? Dia notivatevain'izy ireo izy sy nataony hoe ialàno mpianany,
fa raha izahay kosa dia mpianatry Moizy. I Moizy fantatray fa nitenenan'Andriamanitra, fa iny kosa tsy fantatray akory izay niaviany. Namaly rahalehilahy ka nanao hoe ity indray no mahagaga, fa tsy fantatrareo izay niaviany. Nefa izy no nampahiratra ny masoko. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, fa izay manompo azy sy manao ny sitrapony no henoiny. Na oviana tsy mbola nisy olona re, fa nampahiratra niteraka jamba. Ka raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany, dia tsy hanefa na inona akory, dia namaly ry zareo ka nanao taminy hoe izay lahy tena teraka tanatin'ny ota indray ve no mampianatra anay, sady norohainy izy. Renin'i Jesosy fa hoe norohaindry zareo izy, ka noho ny hitany dia nilazany hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao. Namaly izy ka nanao hoe iza moa no izy tompoko, mba hinoko azy. Dia hoy Jesosy taminy, efa hitanao izy ary izay miteny aminao no izy. Ka hoy izy, mino aho tompoko, sady miankohoka nitsaoka azy izy. Dia hoy Jesosy, fanavahana no nahatongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra izay tsy mahiratra ary ho tonga jamba izay mahiratra. Renin'ny farisianina sasany teo izany, ka hoy izy ireo taminy, ary izahay ve mba hajamba koa? Dia hoy Jesosy taminy, raha jamba ianareo dia tsy ho nanan-keloka, fa noho ianareo ankehitriny manao hoe mahiratra izahay dia tsy afaka ny helokareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, nderany eo anao ry Kristy.